Alohan'ny rosonao amin'ny famoronana asa na fananganana orinasa dia mangataha hery amin'Andriamanitra ary aza matahotra. Io no hafatra nomeny Marc Ramiarjatovo ho an'ireo sampatia izay nandray fiofanana momba ny famoronana asa izay natao tetsy amin'ny FJKM Makatindambo Ambohimangakely ny sabotsy teo. Nozarain'ny Marc Ramiarjatovo tamin'ireto tanora ireto ny teknika mikasika ny fampanana asa. Alohan'ny miatsehanao izany hoe famoronana asa sy ny fitadiavana asa dia natao amin'Andriamanitra mihirina. Aza matahotra. Rehefa hay kosa ny mampiatra ireo teknika samihafa nomenana an'ity fiofanana ity dia azo antoka fa tsy maintsy ahomby ireo tanora niatrika izany na inona olana setrainy. Izany tanora sedra olana amin'ny fianarana. Betsaka ange ny ankizy tsy mianatra amin'izao fotoana izao. Tsy eto Antananarivo fa manerana Madagasikara be dia be hatramin'ny ankizy kely tsy mianatra, ny tanora tsy mianatra. Dia sady tsy mianatra izy dia ny olana aminazy rehefa avy eo dia nisaka mamorona asa. Inona zany ny asa ho atao? Satria ny asa mampiditra vola dia ilay vola azo mivelomana, anaovana sakafo, darana sakafo sy andoavana an'ireo zavatra ilaina andavanandro. Noho izany heverina fa raha vao tsy miasa, raha vao tsy manana an'ilay gabalia, mampiasa an'ilay talenta hoentina miatrika famoronana asa dia misedra olana ireo tanora ireo. Dia tsoahan'izay androany tsy resaka diplôma mihitsy ateto fa misaka fahavonona ny olona tsirairay hoe vonona ve ianao hiatrika ny asanao izay ho ataonao dia reto izany ny lalana tokony atao. Ka ny manana diplôma na tsy manana diplôma na tataka ny farapaizanao rehefa miainga amin'ny zavatra nambarandroany dia heveriko fa manana gabaria tsara ianao, manana fitaovana ngezabe hoentina miatrika an'izay famoronana asa izay. Rehefa manana ireo teknika entina mamorona asa ireo dia afaka mamorona asa ihany koa. Parce que ny fiofanana andraisina teo dia tena mahaliana tokoa satria zavatra rehetra niainanay hatramin'izay dia hita teo hoe ilaina ny toetra sy ny talenta entina miasa amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hoentina miaina fotsiny amin'izao fa hoentina ampiasaina ny toetra sy ny talenta izay anana. Zavatra roa no tena songadina teo, ny toetra sy ny talenta. Misy toetra fito tokony ananan'ny olona anankiray fa rehefa kely izay toetra tsara avokoa izy ireo izay tena iankinana tokoa amin'ny herin'Andriamanitra lehibe. Dia ny talenta ihany koa n'aiza toerana alehantsika na inona ho ataontsika amin'ny alalan'ny talenta ananantsika ihany no entintsika mampitombo ny fiainantsika sy entintsika miaina. Anankiray voalohany indrindra aloha dia tena manan-karena be ilay zavatra nozaraina, anjara tsara raisina mihitsy entina miatrika amin'ny fampananana asa sy ananana asa mahomby eo amin'ny sehatra andavanandrom-piainana. Zavatra maro no nraisina antsipirian'ny fito amin'ny toetra izay tena ilaina miara-miasa amin'ny fananana an'izany hoe fahombiazana amin'ny fitadiavana asa na fiatrehana mihitsy aza ny asa izay atao. Dia ho ahy manokana tena mankasitraka fa nanana tombon-dany be tamin'ny zavatra izay nraisina teo niarahana tamin'ny coach nozaraina teto amin'ny FJKM Makatindambo famonjena androany. Tena mahaliana teto moa ny fotoana ravoy nisy ampahany tsy mbola vita fa ezaka hanaraka an'izany amin'ny toerana hafa dia tena mahaliana ary manentana ny hafa koa raha mbola mety misy ny tombony ahafahana mandray an'ilay fampianarana fa tena zava-dehibe ilay izy. Mbola hitohy eny amin'ny FJKM Makiliady Andorany fotsy ity fiofanana ity. 20 volana may zany dia misy an'ilay conférence lehibe izay tohiny natao androany ngeza zany izy io izay tena hanamafisana ihany koa amin'ireo paikady na stratégie hoentina mamorona asa. Androany moa dia ny resaka développement personnel sy ny resaka développement psychologique no metiko fa io zany mitohy ho amin'ny hoe inona moa zavatra tena ataoko raha manam-bola kely, raha mana fitaovana kely, mana talenta, misy an'izao hoentintsika ireny ahafahantsika mahomby amin'ny famoronana asa dia mitohy makany amin'ny hoe mpamorona asa miatrika ny asa eto Madagasikara sy miatrika ny asa fananana amin'ny asa zany maneran-tany ao Gileady izy io ny alakamisy fa 2020 ny volana mai dia miantso antsika rehetra da iza tsy hanavahana na kristiana na olona tsotra na miasa na tsy miasa na mpianatra na mpiasa-panjakana na miasa privé rehefa fantatrao fa ilainao ny fanatsarana ny asanao sy tady asa ianao sy amorona asa ianao dia tongava ao amin'ny FJKM Malaza Gileady Andorany fotsy fa ezaka izay hanome izay tokony anananao ahafahanao miatrika izany famorona.